Nanatanteraka fihaonana tamin'ny gazety kosa androany teo anivon'ny vomera parlementaire misahana ny fanadihadiana eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita na ny CST. Nandritra izany ary no nilazan'izy ireo fa misy ny sakatsakana amin'ny fanatanterahana ny asa izay andreketan'izy ireo indrindra ny mahakasika ny rarana dinina Ramarson. Betsaka ny sakatsakana izay apetraka mikendry ny tsy ampandrosoana ny fanadihadiana izay ataon'ny vomera misahana ny fanadihadiana ny rarana dinina Ramarson. Misy ny fehizahana nampim-bava mijoro vavolombelona momba ity raharaha ity araka nambaran'Andriamatoa Cyril Rasamuzafy. Anisan'ny nomarian'ny filohan'ny vomera ny fisian'ny fandorana trano-tany Tomasina, toerana vao avy nanaovan'ny vomera fanadihadiana ny herinandro lasa teo. Antso noho ny fandraisako andraikitra, noho ny fandraisako anjara amin'ny raharaham-pirenena aty atsehon'ny marina, dia nidoran'olona ny tranoko maikila tsy misy azo raisina na iray mifananana izay naoroko nandritra ny taona. Nangina 2 minitra vao sahana maly azy satria tsy maintsy miresaka amin'ny namany, tsy maintsy miresaka amin'ny tapaka, satria tamin'ity trano izay andraisanay-nareo androany anaovana conférence de presse ity no nivotena ny lalàna nanangana ny commission d'enquête. Tamin'ity trano izay fanaovana lalàna ity no nanekena anadiadiana hijerena ifotony tsy kendrena olona manokana ny mikasika ny marina rehetra amin'ny raharaha mitokovavina dinina sy ireo maty miaraka aminy izay faty teo am-perinasina. Indrisy anefa tranomay menace ara-taratasy ara-telefona no azon'ireo olona reo raha sahy mba nijoro teny hanambara ary ilaza ny zakely fanta. Ny mpitarika ny comité ad hoc ny CST ana Ramarson dia nanamafy fa mitony asan'ny vomera ary tsy maintsy hivoaka amin'ny marina momba ny rarana dinina Ramarson na dia misy aza ny sakatsakana rehetra izay apetraka tsy ataterahana izany. Mahagaga fa miakatrapatra ilay akasoparana amin'ny afelo raha tanesone raha vongo sy lahana mihitsy le tsangam-batony tompom-bavy izay no malahelo mponina tao dia atao faharetana indray dia nesorona mihitsy ny sary mipetraka nesony simbasombaina ny manodidina ny vato sy ny anina izany hoe misy akasoparana zany asana inona moa dia tiavin'ilay olona na inona fa mazava ngamba ny fanapahan-kevitra ny filoha izay manana ny falivatena ny tanteraka mihitsy ao anatin'ny fanadihadiana fa zay kisano dia miteny amma CST tena izay atao ngamba zany CST zany dia mihaino ny teny-bahoaka ary raha matopeliny dia nalahelo vahoaka mihitsy nalazana nanizaniza manomboka androany mantsy ohatrany misangisangy ary ohatra manao sangy diso tapahoatra kanizaniza manatena fa hoe tsy ho maty manoty eto amin'ity tany ity efa miteny zay fa misy fataferany ny fandeferana dia mampitandrina koa zany fa samy manana ololeto sy vahoaka karaha zay ny ilaina ampisehoana manoloana ny heritreritra sy fandrahonana dia vitanay zany satria tena jalo loatra raitanindrazana aritan'ireo vomero zany. Ny teo anivon'ny comité ad hoc dia manamafy ny tokony hamoahana ny teti-bola ampiasain'izy ireo amin'ny fanatotosana ny asa fanadihadiana ireo raharaha samihafa izay tanterahana vomera parlementaire. Mitaiky ihany koa ny tokony hahafahany rehetra miteny eo amin'ny haino aman-jerim-pirenena ny vomera parlementaire ny sahana ny fanadihadiana eo anivon'ny CST.